Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo anefa fahasoavana tsy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio Alahady 9 ny volana Jona taona 2024. Alahady faha-efatra manaraka ny Trinité izay hitondrana ambavaka ny asantsika FJKM eo anivon'ny aumônerie. Alahady mbokatry ny estekezokony ihany koa eto amin'ny fitandremana izay misy antsika ary akatoky ny fandraisana. Mbola andiniantsika hatrany ny lohahevitra manao hoe manapaka amin'ny fahefany ny Tompo. Ny liturjia amin'ny endriny voalohany izay nalaina avy tamin'ny fandaharana iombonana tamin'ny aumônerie FJKM Mariavana no arahantsika. Koa andeha isika hitsangana anao ny hira fanentanana ny hazakazaka masina. Soratsika sofideratsika an'Andriamanitra dia andeha ho vakitsika ny soratra masina izay efa voalahatra ao amin'ny Apokalipsy 5:12 ny 7 tapany 2 sy ny 4. Ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany ny masina, ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen.
miavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, indreto izahay miondrika eto anatrehanao, manoloana ny fahalehibiazanao, fa mahagaga anay tokoa Andriamanitra ao ny asanao. Eniko ny fahasoavanao sy ny fitahianao ny fiainanay, ary tsapanay ankehitriny, fa ianao no mitahiry anay ka mbola nato izao anay. Mideranao izay Andriamanitra ô, manome voninahitra anao ary misaotra anao ihany koa ny amin'ireo zava-tsoa mahagaga izay nataonao anay. Ianao Tompo dia manatrika ny olonao izay mivory amin'ny anaranao, koa tanterao aminay izany fanatrehanao izany ankehitriny, fa mangetaentanao izahay, maniry anao izahay, ary mifananao masina ane, ampifantoka anay tanteraka, ka izao fiombonanay izao, sy izay rehetra fanompoana tanterahanay eto, dia atolotray ho voninahitra ao irery ihany. Amen. Andriamanitra ry havana dia manana ny sitrapony izay tiany hivelomantsika, koa noho amin'ny fanajana ary ny sitrapon'Andriamanitra. Ary aoka napako amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa izany ny antsonanareo ho tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana anareo. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka amin'ny fananara amin'ny salamo sy ny fihirana, ary ny tononkira-panahy. Mirahamponareo ho an'Andriamanitra, ary na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Amen. Sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny fahafombelony, ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana, koa andeha hivavaka, hifona sy hibebaka eo anatrehany. Tompo, rehefa nampafantarinao anay ny sitraponao, dia tsapanay, fa tsy nisy narahanay akory izany, tsy nisy ny tanterahanay akory. Menatra izay Andriamanitra noho izany, fa izay lalana natorinao anay dia tsy narahanay, ary tsy nataonay akory izay nandrahanao anay, fa izay tsy tokony nataonay no ny tanterahanay. Nefa ankehitriny Tompo, fantatray fa mpanavitra ianao, mpamindra fo ianao, koa manantona anao izay, miaiky ny fahadisoanay ary mibebaka aminao, maniry ny diovonao, ary indrindra Tompo, mangataka famelan-keloka eto anatrehanao. Velomy Andriamanitra ny fanahinay, ary vonjeo izahay fa mahantra indrindra noho ny otanay, koa mamelanay ary mamindra fo aminay. Amen. Hoanao izay mibebaka marina tokoa teo anatrehan'Andriamanitra, mitsangana
andray ny teny somafaly ho famelana ny elokao. Hoy ny Tompo, satria ninanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, ka omeko fahalalany ahy ho Jehova. Dia ho oloko izy, ary izaho kosa ho Andriamaniny, fa heverina amiko amin'ny fony rehetra izy. Koa voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Mederany Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloko, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. Voavela eloka ry havana dia samy manambara ny finoany ampabe maso. Ho andeha ny fanekem-pinoana alarana faefatra no anambarantsika ny finoantsika manao hoe: manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika, dia araka ny teny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andrea hoe: efa nahita Mesia izahay. Sy araka ny teny nataony Natanaela hoe: Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Sy araka ny teny nataony Samaritana hoe: ny tenanay nandre ka fantatray fa izy koa mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Ho an'ny ankizy sy ny tanora sika izao, koa aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hira ny hira izay efa voalahatra. Zao tena tsy tamana raha lavitranao.
mitebetebe lava zay tsy eo akaikinao eo antratranao Jesosy tsara itoerako ihany eno misy zava-tsoa afa-po. Ivavaka isika. Jesosy zokinay eo mitebiteby tokoa izahay ankizy tanora raha tsy eo akaikinao. Ko ankehitriny izahay manantona anao. Liana te handreny teny avy aminao indray ho fianarana ho anay. Ko amfananao masina ho aminay ankizy tanora rehetra, ahaizanay mandray ny hafatra avy amin'ny teninao. Ialanay amin'ny tebiteby sy ny tahotra ary indrindra hanananay ny finoananao. Amen. Tantara voalohany toko 9 ny andininy 430. Tantara voalohany toko 9 ny andininy 430. Izany indray ankizy tanora no soratra masina akatsika hafatra amin'ity anio ity. Tantara voalohany toko 9 ny andininy 430. Ovakina amin'ny anaran'i Jesosy rehefa samy nahita isika manao hoe miderahan Jehova fa tsara izy mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Miderahan Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Misy teny mibaiko atsika ity soratra masina ity ankizy tanora manao hoe midera. Irahana isika hideran'i Jehova Andriamanitra satria tsara izy ary izy dia mamindra fo mandrakizay. Izany hoe maharitra mandrakizay, maharitra ela ny famindram-pony. Ety amin'izao fiainana misy atsika izao ankizy tanora, rehefa misy ny fitsarana ataon'ny olona dia rehefa diso dia diso. Indraindray aza ny marina mbola melohana sy disoina indray. Ary rehefa diso dia ampandoavina vola be na koa gadraina. Misy aza tena atao fitsaram-bahoaka tonga dia vonoina avy hatrany. Fa tsy mba misy fifonana, tsy mba misy fifampirarahana akory. Fa ao amin'Andriamanitra ankizy tanora, rehefa mahatsapa ny fahadisoantsika isika dia mifona amin'Andriamanitra ary vonina hiala amin'izay ratsy nataontsika sy hiala amin'izay fahadisoana efa nalehantsika. Dia tena avelan'Andriamanitra isika ary amindra fo tanteraka isika satria izy dia Andriamanitra tsara, tsara fanahy amin'ny olona rehetra izay mitady azy izy, tsara toetra amin'ny olona rehetra izay mitady azy ihany koa izy, ary indrindra mamindra fo amin'ny olona rehetra izay mibebaka sy mifona aminazy. Dia izany akory ankizy tanora tsy midika hoe mahazo manao fahadisoana foana isika satria mamindra fo mandrakariva ny Tompo. Fa tsy sitrak'Andriamanitra ankizy tanora ny toerantsika ao anatin'izany fahadisoana izany. Amin'ny Andriamanitra tsara azy dia tiany koa isika handeha amin'ny fahatsarana. Tiany koa isika ho tsara tahaka azy ary toetra amin'ny tsara. Dia ny andrany antsika, andehany antsika amin'izany fahatsarana izany amin'ity anio ity dia hidera azy Andriamanitra. Hidera azy Andriamanitra, hisaotra azy Andriamanitra ary hankalazana azy amin'izay ataontsika rehetra, hankalaza azy sy hidera azy amin'izay rehetra tanterahantsika. Ka na mianatra isika, na manao raharaha ao an-trano isika, na mandeha eny an-dalana isika, na andeha hanao vakansa ihany koa isika izao, dia izany rehetra izany dia hoentina ho fiderana an'Andriamanitra sy hisaotra an'Andriamanitra. Tantara voalohany toko 9 ny andininy 430. Andeha averintsika indray mandeha ankizy ny famakiana izany manao hoe miderahan Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Mbola hivavaka isika. Andriamanitra tsara tokoa ianao ry Andriamanitra eo, ary tahaka izany koa Jesosy Kristy zanakao.
izay tsara eo imasinao Andriamanitra. Izahay ankizy tanora ihany koa dia teo eo akaikinao ary teo isan'ny zanakao manao ny tsara eo anatrehanao. Koa tario amin'ny fananao masina ary izay ankehitriny. Ahafahanay miroso amin'izany fahatsarana eo masinao Andriamanitra izany. Ka iankalazanao Andriamanitra, ahay ideranao Andriamanitra ary ahay isaotranao ny amin'izay rehetra tanterahanay sy ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ary nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, misaotra anao fa ankehitriny dia omenao fotoana hamaky sy hiaino ny soratra masina izahay. Koa mangataka ny fanahy masina izahay hiasa sy hitoetra aminay. Eo ny mpanomponao hamaky ny teny, eo ihany koa ny mpanomponao izay anambara ny hafatra sy izay vahoakanao izay miaino. Ka tsy andalo aminay ane izao fotoana izao fa horakitra soa sarobidy iainanay. Ampahafantaro anay ary ankehitriny fa ianao tokoa no ilay manapaka amin'ny fahefanao ry Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka hamaky sy hiaino ny soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha. Boky ny tantara voalohany, toko fa 9, andiny fa 20 ka hatramin'ny fa 40. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ry firenena manomezan Jehova, eny manomezan voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Manomeza an Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo anatrehany. Miankoho fa eo anatrehan Jehova amin'ny fiaingona masina. Mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Izao rehetra izao voaorina ka tsy hihetsika. Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravo ny tany. Ary aoka ho lazaina any amin'ny firenena hoe Jehova no mpanjaka. Aoka hirondrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny sa sy izay rehetra ao aminy. Dia hioby eo anatrehan Jehova amin'izay ny azo anala fa avy tsara ny tany izy. Midera an Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Ary manaova hoe, vonjeo izahay ry Andriamanitry ny famonjenanay eo,
ary angony izahay ka vonjeo tsy ho azony jaintilisa mba isaoranay ny anaranao masina ka horeharehanay ny fiderananao. Isaorana ny Jehova Andriamanitry ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ary ny olona rehetra nanao hoe amen sady nideran'i Jehova. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Marka 12:12, 9:20 ka hatramin'ny 4:30. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina 1:15, 15 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nanatona ny Jesosy ny mpanorandalàna anankiray izay efa nahare ny adiny hevitra tamin'ny Sadiseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy dia nanontany azy hoe ny didy manahoana no voalohany amin'izy rehetra. Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mihainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavany Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary hoy ilay mpanorandalàna taminy: marina izany Tompoko, tsara ny nendasanao, fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny oti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra. Ary ny oti ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary tsy nisy saina nanontany azy intsony. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lay matoa talohany izao zavatra rehetra izao. Fa tao aminy nahariana ny zavatra rehetra, any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy izany, ary izy ny talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no areta ny zavatra rehetra. Ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lay matoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny rainy ho ao aminy no itoeran'ny fahafenona rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'ny fampihavanana. Eny, izy ho izao no fampihavanana izany, na ny aty ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
Mbola manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianakavy finoana miditra amin'izao fanompompivavahana alahady farany amin'ny volana jona izao ry havana ary manantitra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ny amin'ny nandalovantsika ny asaramanitra teto amin'ny firenena na hatsiarovana indrindra izany fahafahany malagasy. Mihoatra noho izany ataovy mipopoka, ataovy mazavazava tsara, ataovy mamirapiratra be ny afomangatsika kristianina satria efa noafahan'i Kristy teo ambany vahoan'ny Satana sy ny fahotana nangejantsika isika. Alahady atsiarovana ny asantsika FJKM eo anivo ny aumônerie na ny fitaizam-panahy manokana ity alahady ity. Raha tsy pihana izany hoe aumônerie izany dia maro sampanana. Ao ny asantsika any amin'ny tobo miaramila amin'ny tafika, ao ny asantsika any amin'ny tobo-pahasalamana ho an'ny marary any amin'ny hôpitaly, ao ny asantsika any amin'ny sekoly samihafa, ao ny asan'ny aumônerie any amin'ireo toby fanarenana ho an'ny tanora tsy ampitaona na ny fonja, ao ny asan'ny aumônerie eny amin'ny fiarahamonina amin'ireo atao hoe anjorom-bala na ny mila vonjy, ireo tsy manan-kialofana, ireo mpampanofantena sy ireo karazana ireo sokajin'olona izay mety atao hoe ahiliky ny fiarahamonina na ataon'ny fiarahamonina tsinotsinona. Izany no ijorotsika Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary anendrena sokajin'olona mpitandrina na katekista isahana ireny asa ireny. Mahatsiaro zany asa zany isika amin'ity alahady farany amin'ny volana jona ity izay alahady atokantsika ho an'ny aumônerie isan'ny taona. Raisina mba hizarana fampaherezana ampiorenana ny fitiavantsika izany asa masina izany. Ny tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahadimy amby telopolo tapany voalohany. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahadimy amby telopolo tapany voalohany. Ndeha isika rehetra hiara-maka izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary manaova hoe vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjena anay eo. Ary manaova hoe vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjena anay eo. Tsy maintsy fantaritsika na averina amintsika ny antony izany andinin-tsoratra masina izany. Miavaka izy ao anatin'ny teksta izay novakiana tamintsika satria tampotampoka ao dia antso famonjena nefa ny fanohy hatrany amin'ny fanombohan'ny hira fiderana tononkira fiderana eny amin'ny andininy fahavalo, hira fifaliana fiderana fiompiana, fa eo amin'ny andininy fahadimy amby telopolo tapany voalohany ihany antso famonjena. Vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjena anay eo. Nahoana ary no niseho eo andinin-tsoratra masina io? Ny tantara manodidina ny perikopantsika dia fanambarana ny famerenana indray ilay atao hoe fiaran'ny fanekena na fiaran'Andriamanitra izy atao anatin'ity toko fahaenina ambin'ny folo ity ao Jerosalema. Nahoana no naverina indray tao Jerosalema izany fiaran'Andriamanitra izany? Rehefa mamaky isika any amin'ny Samoela voalohany toko fahafito andininy voalohany dia voalaza fa nampirimina tany atokantranon'olona ny fiaran'ny fanekena fa tsy norarahin'ny Saoly mpanjaka. Fiaran'ny fanekena moa dia izay hitahirizana ny vato fisaka misy ny didy folo anambarana indrindra fa manatrika Andriamanitra, manatrika ny vahoakany. Izany hoe tamin'ny andron'ny Saoly dia tsy norarahin'ny Saoly mpanjaka izany hoe fanatrehan'Andriamanitra, navelan'ny tany, nandritra ny fotoana nitondran'ny fanjakana ny fiaran'ny fanekena. Tsy noheveriny ny lanjan'Andriamanitra manatrika ny fanjakany.
rehefa niakatra teo amin'ny fanjakany Davida ao amin'ny toko 7 eto amin'ity soratra masiny ity, dia nieritreritra izy ny hoe niantso ny loholony izy sy ny ray aman-dreny teo amin'ny fanjakana, dia averina ao Jerosalema ny fiaran'Andriamanitra. Voatsipika eo amin'ny toko 7:7 ny hoe izay tsy nahoantsika tamin'ny andron'ny Saoly zany. Nde omendanja indray ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia mamaky sika ny toko 3:4, 4:5, 5:, tantaran'io fitondrana ny fiaran'ny fanekena io hankao Jerosalema. Tonga tao Jerosalema ny fiaran'ny fanekena, fiompiana, fiderana no nanenika ny fanjakan'i Davida. Ao amin'ny Samuela 2:9 dia voalaza mihitsy hoe nitsinjaka toy ny adaly Davida rehefa tafiditra tao Jerosalema ny fiaran'ny fanekena. Fa Davida nanao hoe tsy vitany hoe tonga fotsiny fiaran'ny fanekena ka manatrika Andriamanitra, fa ndao iantso vonjy amin'Andriamanitra isika. Eo no idiran'ny hafatr'Andriamanitra mahakasika indrindra ny amin'ny asany aumônerie na asa antsika Jekema eny anivony mila vonjy. Mila vonjy amin'ilay manana fahefana isika rehetra. Zany hoe tsy amin'ireo tobotobo voatanisa tany am-boalohany ihany zany no atao hoe iasan'ny fiangonana, fa aumônerie koa itony fitondram-piangonana itony. Voalohany, raha lazaina fa mila vonjy amin'ilay manana fahefana isika rehetra, amin'ny teniny Davida hoe manaova hoe vonjeo izahay, ry Andriamanitra ny famonjenanay. Ny hevitry ny hoe vonjeo izahay dia manao hoe vonjeo izahay amin'ny loza sy ny ady, ary omeo antoka ho amin'ny famonjena, fiarovana ary fandresena. Vonjeo izahay amin'ny loza sy ny ady, omeo antoka amin'ny ady sy ny fandresena. Ny hoe Andriamanitra ny famonjenanay dia milaza hoe tsy mpanome famonjena fotsiny Andriamanitra, fa izy mihitsy no loharano ny famonjena. Tsy hoe nalaina na nindramina tany hoanina, ny samborina taty sy taroa ny famonjena angatana amin'Andriamanitra, fa izy mihitsy no loharano ny famonjena, ary izy rery ihany no afaka manapaka ny hanomezana famonjena na tsy. Manatrika Andriamanitra toy ny hoe mamaky Baiboly isika, mivelatra manoloana antsika ny soratra masina, toriana ny soratra masina, eo anivon'ny fiangonana izay mivory amin'ny anarany Andriamanitra. Tsara zany. Fa ity soratra masina ity dia milaza hoe raha mivelatra manoloana antsika ny Baiboly, tonga ny atokantranontsika ny fiaran'ny fanekena mirakitra ny 10, zany hoe endriky ny Baiboly amin'izao. Raha vakiana manoloana ny fiangonana ny soratra masina, dia izao. Ndeha isika tsy hifaly fotsiny satria tonga atao am-piangonana, tsy hifaly fotsiny fa manatrika Andriamanitra, fa ndeha isika mbola hiantso vonjy ka ananty tanana amin'Andriamanitra, hifikitra amin'Andriamanitra, hitady famonjena amin'Andriamanitra, la ihany manana fahefana amonjy. Mila vonjy isika rehetra. Mila vonjy ny aumônier. Nahoana moa? Ny tompon'andraikitra ny fitazam-panahy any amin'ireo tompo miaramila, fahasalamana, ny tompo fanarenana sy ny fonjy, ny sekoly, ny anjorom-bala, dia vesara ny olany reny sokajin'olona reny. Ity teny ianao fa inona kay ny olany miaramila? Izy voahidy ao anaty camp io. Ao izy ao. Izy tsy maintsy manaraka an'le baikon'ny lehibe io, ao izy ao. Misy zavatra manavesatra, saingy izay le asa, mila fanohanana ara-panahy izy. Manavesatra ny fiainany, ny andraikitra ny ekeny teo anivon'ny firenena. Manavesatra
ny fiainan'ireo marary amin'ny toeram-pitsaboana ny zavatra maro samihafa akoatra ny fanahintainana ny entimanana fieritreretana an'ireo fianakaviana sahirana toa mivezivezy mivoaka sy miditra mitady izay mentimanana ny fahasalamany ny tompo fanarena sy ny fonjy voatsipika teo amin'ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora dia mitaky vola be mihoatra ny any amin'ny hôpitaly tiandray ono dia tiandray ono dia mandohan'izao vao afaka mamangy izany ny zava-misy riavana olana mitambesatra eo homoni avokoa zany rehetra zany ny tsy fanjariany fitondran-tenan'ny mpianatra any amin'ny sekoly ary azatonona fa manana atao hoe homonie ny toeram-panomanana mpitandrina dia mitambesatra eo amin'ny homonie avokoa mila vonjy ireo mpanompon'Andriamanitra izay napetraka any amin'ireny toerana miavaka ireny mba tsaronao ve ny mitondra mibavaka azy izao no fotoana iombonantsika foampanahy atsiaro eo anatrehan'Andriamanitra ny fiombonantsika amin'ny fanorantenan'ireny olona izay manamaivana ny manana enta mavesatra manokana ireny mba hiteny isan'andro isika mba hiteny rehefa matsiaro eo anatrehan'ny tompo ho an'ny homonie manao hoe tompo vonjeo ny homonie fa mila vonjy koa ireo olona any anatin'ireny toby anirahana homonie ireny marary voafonjy very fanantenana ary mety hoe tena ao anatin'ny famoizam-po sy fahoriana lalina tsy afaka mitady vola satria marary mandany azy tsy afaka mitady vola satria voafonjy very zo azy sy ny sisa riavana malala rehetra amin'ny tompo ny homonie no atonony reny sokajin'olona reny ary mahagaga fa anantenany vahaolana sy famonjena any amin'ny hôpitaly tsisy vola hividianana fanafody zay ry pastera ary amin'ny anjorom-bala za tsy maintsy miditra amin'ity azy ity tsy satroko anay zao e fa tsy mahita melomambady amanjanaka mampanofa tena ny homonie no hitarainany ary anatenany famonjena fa ny adidiny ny homonie amin'izay fotoan'izay dia ny mampitodika an'ireny olona reny ao amin'Andriamanitra ka mametraka azy tahaka nametrahany Davida ny vahoaka tamin'ny androny hoe manova hoe vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjenanay ao amin'ny tompo ny loharano ny famonjena ny antom-pisiany tony fotoana manokany tondry havana dia ny mba hatsiarovantsika fa manana anjara lehibe ny fiangonana ampitodika ny olona rehetra mila vonjy amin'Andriamanitra ilay any manana fahefana hitondra famonjena fa voalaza teny hoe tsy ireo izay voahazo any amin'ireny karaza toerana samihafa ireny ihany no atao hoe mila vonjy fa isika rehetrarehetra koa dia mila vonjy ary fitaizam-panahy no iandreketan'ny mpitondra fivavahana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra izay nametrahana azy manomboka ny fitaizana ny katekomenina manolo tena ny ala avy any amin'izay fiainana nahazatra azy tonga hitady an'Andriamanitra ho antsika efa mpandray fanasany tompona tompona andraikitra vesarany ady avy any amin'ny toeram-piasana any amin'ny tokantranontsika asa ny homonie koa no ataon'ny fiangonana amin'ny alalan'ny mpitandrina amin'ny alalan'ny dekona amin'ny alalan'ny mpiandry olona mila vonjy isika rehetra malemy manoloana ny fakapanahy ny fahalemena efa fiainana manavesatra koa za te hiala amin'ity fahalemeko ity fa efa zay moa e mitaraina iza no anafaka ny disadisa mpiaramonina hitarainany zany ny
famitana ny fanompoana ohatra ny tsy ho vitako tsony izy ity mafy loatra ny fanenjehana izany ry havana no asany aumônier anivo ny fiangonana toy izao mila vonjy isika rehetra saingy izao ny tompony ho atsika aty amin'ny fiangonana dia isika manana fahafahana hitady vola fahafahana hitady vahaolana fahafahana hitady izay azahoana fitoniana ary fahafahana miantso ankalalana ny hoe vonjeo izay ry Andriamanitry ny famonjenanay mila vonjy isika rehetra ry havana ary miantso famonjena amin'ilay hanomanana fahefana hanolotra izany famonjena izany famonjena ve efa vita ny famonjena raisika mamaimpona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay niaritra ny fijaliana ny antoka ny vesatra rehetra mitambaby amintsika izany raiso indray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy antsoa izy ilaza hoe vonjeo izay ry Jesosy Kristy loharan'ny famonjena tsy ny marary tsy ny voafonjy tsy ny mpianatra ny tsekoly tsy ny mila vonjy ny anjorom-bala tsy ireo tafika sy miaramila ny anatin'ny toby izay ifampifehezana tsy ireo ihany mila vonjy fa isika kory havana mila famonjena isika rehetra mila famonjena amin'ilay Andriamanitry ny famonjenantsika vonjeo izay ry Andriamanitry ny famonjenanay hanao ikatokana isika ary atakatra hoe hamaly Andriamanitra hanome antsika hery sy aina vaovao hanome antsika fitiavana vaovao azahoana miatrika ny asany aumônerie eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana eo amin'ny fiainan'ireo olona voatsipitsipika manokana manana vesatra manokana ary mila fanohanana ny mety mahazatra antsika amin'ny fandrenesana dia hoe paty arivo fa raha mitsirika kely na mamangy indray maka fonja anankiray isika dia ahita hoe ay mihoatra noho izany ny filan'ny voafonja mihoatra noho izany ny filan'ny tafika mihoatra noho izay tadiavina ny filan'ny sekoly ny filan'ny marary ndery havana anome tanana amin'izay azo sika atao raha misy ny antso ataovy izay azo ny tananao atao ho an'ny asany aumônerie tsarovy fa toy ny atao ho an'ny tompo izany ary araka ny teny tompo hoe tsy nanak-hoanina nomenareo tsy nanak-tafya no tafianareo tany an-tranomaizina novanginareo ndeha hiara-mientana tsy etsi-po fotsiny fa etsika amin'ny tanana matongotra anana anjara amin'izao asany aumônerie izao ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen ivavaka isika ry havana Andriamanitra tomponay io misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay mitaridalana anay mandrakariva manoro lalana anay ary indrindra mampianatra anay fa ianao Andriamanitra dia manatrika anay amin'ny fotoana rehetra ary ianao Andriamanitra dia mijery sy manohana anay fa izay olonao tokoa Andriamanitra dia olona mila vonjy ny amin'ny fiainanay manontolo eny ny ao anatin'ny tontolo misy anay mila famonjena izay Andriamanitra fa feno faharatsiana ny fiainanay feno faharatsiana ny tontolo misy anay ary indrindra feno faharatsiana ny manodidina anay mila vonjy aminao izay satria ianao ilay manana fahefana afaka hamonjy anay ary indrindra afaka miaro anay amin'ny loza manome fanantenana indray ary mampandresy anay amin'ny ady izay atrehanay manoloana ireo zavatsarotra izay atrehanay sy lalovanay fa Andriamanitra manatrika anay tokoa ianao ary mamonjy anay ko ankehitriny Andriamanitra
vonjeo amin'ny tanam-pitiavanao izay. Vonjeo ireo izay azo ny manjo, ireo izay hiaram-pahoriana, fa mpamonjy mora azo indrindra tokoa ianao Tompo amin'ny fahoriana. Entina eto anatrehanao ny asan'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara. Dia ny amin'ny fitezam-panahy zany, eo amin'ireo sehatra maro rehetra izay efa nametrahanao izany. Na eo anivon'ny fiangonana, eny anivon'ny sekoly, eny anivon'ny fonja, eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny toeram-pitsaboana maro samihafa Andriamanitra. Fa tsy ny nofina ihany no mila famonjena, tsy ny nofina ihany no mila fanohanana, fa indrindra ny fanahinay. Mba ahaizanay manantona anao Andriamanitra, ahaizanay mino ny fanatrehanao Andriamanitra, ary ahaizanay miantoraka aminao Andriamanitra. Io ihany koa Andriamanitra, ireo mpitaiza-ra-panahy rehetra izay notendrenao, hiandraikitra amin'ireny toerana maro samihafa ireny. Maro ny olana sedrainy, maro ny zavatra tsy maintsy hatrehany, ary indrindra eo ny disadisa izay tsy maintsy lalovana manoloana ireo olonao izay mila vonjy. Ampaherezo izy ireny Andriamanitra, ary omeo toko mandrakariva, fa ianao ani no miara-miasa aminy, ianao no miaraka aminy, ary ianao no manampy azy hatanterahana izany asa-pamonjena izany. Amin'ity anio ity koa Andriamanitra, dia entinay eto anatrehanao ny sampana tanora kristianina zokony eto amin'izao fitandremana misy anay zao, izay manatanteraka ny alahady mokatra. Ianao Andriamanitra no efa niantso sy mifidy azy ireny tsiraray avy, hanantona anao, ary indrindra ianao no efa manatrika azy amin'ny asa izay rehetra tanterahan'izy ireo, ka na amin'ny teny na amin'ny asa, eny amin'ny fikasana rehetra izay entin'izy ireo mampandroso ny fanjakanao Andriamanitra, dia ianao no hatanteraka izany, ary ianao no hiaraka amin'izy ireo hatrany. Mba tsy ho anarana fotsiny Andriamanitra ny mahatanora kristianina, fa tena hijoroany izy ireo ho vavolombelonao Andriamanitra, ary indrindra hitondrany sy hilanjany izany anaranao izany amin'ny toerana rehetra izay misy azy ireo. Fa ny asan'ny fiangonanao eto amin'izao fitandremana misy anay zao ihany koa Andriamanitra, entinay eo anatrehanao. Eo ny asan'ny AFF izay mitory tsy mitsahatra ny filazantsaranao Andriamanitra. Mikasa izay hanambara izany filazantsaranao izany indray any amin'ny faritra Mahabo, manomboka amin'ny 9 volana Jolay ho avy izao. Dia efa entinay eo anatrehanao Andriamanitra izany fikasana tsara ty anatinay izany. Ianao Andriamanitra no ampiomana, amampanahy ireo mpanomponao tsiraray avy izay handeha hanatanteraka izany asa masina izany, ka hanafy azy ireo ny herim-panahy, ny herim-batana ary herin-tsaina, ahafahany manatontosa izany ho voninahitra ao Andriamanitra. Fa ny fananao masina sady ihany koa Andriamanitra no efa hitoetra amin'ireo olona izay hitoriana ny filazantsaranao any amin'izany toeran'izany, ka handray ampinoana ny teninao Andriamanitra, ary ahisitraka ny filazantsaranao izay ho zaraina aminy. Fa mila vonjy tokoa Andriamanitra ny taninay sy ny firenenay, ka ny teninao ihany no antom-pamonjena, antoko ny famonjena ho an'izao taninay izao. Dia tehirizo hitoetra aminao, tehirizo haharitra aminao sy haharitra amin'ny finoana ny teninao ny vahoaka rehetra eto amin'izao tany sy firenena misy anay izao, mba ahaizan'izy ireo mandray ny famonjenao, misitraka ny fitiavanao sy ny fahasoavanao Andriamanitra, ary indrindra mandeha mahintsy
sy marina eo anatrehanao. Misaotra Andriamanitro fa afaka izahay mitondra izany tonombavaka izany eto anatrehanao. Ho fiombonanay kosa dia arana manonona ilay vavaka efa nampianarinao manao hoe trainay isany an-danitra mamasina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tahaka ny an-danitra meo aneny mianasazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay sy meloka taminay aza mitondra nay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia isika riavana hanotrina ireo ray aman-dreny manotritra ny zanany man'Andriamanitra amin'ny sakramentan'ny batisa. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo ampifaliana no andraisantsika ireto avantsika ireto. Manavao ny fanoratenany sy manotritra ny zanany man'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentan'ny batisa izao. Eno indray ny teny avy amin'ny soratra masina anorenan'ny fiangonana ny fanatanterana ity sakramenta ity. Hoy Jesoa, efa nomenany fa efana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Kokoa ny soratra masina, ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba mitaranaka mandimby anao, hatramin'ny taranaka faramandimby, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao aho. Ary tao amiko ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorany Kristy, fa niara-nilevina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa, no ny finoana ny asan'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesoa, na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy, dia nitafy an'ny Kristy tsy misy intsony, na jiosy na grika na andevona tsy andevona lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Noho izany ary ray aman-dreny teraka sady mpiantoka dia mangataka anareo hanonona ny fanekena eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara natao aminy mba hitombony amin'ny fahalalany sy fahasaon-lehibe iray sy ny afamin'Andriamanitra izao sy anekena Jesoa tompoko mba hahasoany hery andavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ka hampiditra azy mpianatra sekoly lahady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary izahanay ny hitaona azy mpandray ny fanasany tompo. Eran'Andriamanitra no iakinanay ahatantatrany izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra riavana ny fanekenareo matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina. Ekenareo izao izy fa hoy ny soratra masina ny heriko dia tanterana amin'ny fahalembena. Isika fiangonana koa dia tompon'andraikitra manana didy amin'ny zaza rehetra raisitsika toy izao mitsangana hiva. Andriamanitra ray tsy toa, tia dia tia anay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaroanay izao ny didin'i Jesoa Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorena ny sakramentan'ny batisa, koa mitalao aminao izahay iray eo manatrianay, aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo, angatahanay mba ho famantara ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy. Ireto zaza atao batisa reto ane, ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafiano zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy, no ny asan'ny fanainao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitrao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesoa zanakao sady mpamonjy anay. Amen. Rakotomanga Takumi Loiky.
zahoanaka manao batisanao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao mandrakarivany ny tompo amen. Sandaniaina nokoloina fity jady. Zahoanaka manao batisanao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao mandrakarivany ny tompo amen. Ivavaka sika riavana. Ampifaliana no isaorana ianao ry tompo Andriamanitray satria tanteraka nyfanindreto ray aman-dreny havana ireto miombinainao amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isany vaoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ankatahanay fiangonana nitehirizanao ireo zaza ireo eo ambany fahasoavanao ka mba hampahatra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ireo reto ray aman-dreny sady mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrianao. Omban'ny fahasoavanao azaka rehetra ataony sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireo zaza ireo. Mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Izao no fanomezan-toky tononona ho an'ny vita batisa. Voasoratra hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho aianao. Ho anareo ray aman-dreny mandihana ry havana malala tezao hitonga ao amin'Andriamanitra antsika ny zaza vita batisa. Tonga amin'ny famarana izao fampiovavana tapany voalohany izao isika ny tapany fahamody anasana ny mpandraisy ny katekomenina ho amin'ny fanomanam-panahy. Mitsanganana amin'ny hira voalahatra dia hatolotra ny tsotra. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano tonona sy atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.